Ivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava isika mitohy ny fidinan'ny tompon-dakan'ny ligina Analamanga ho an'ny top 14 izay miditra eo amin'ny andro fahaefatra tamin'ity faran'ny herinandro ity. Nivoaka sepitra ry zareo IRC sy ny cheminot nandritra izay andro fahaefatra izay vao nahita fandresena nanoloana ny TFM Anakasina moa ny IRC tamin'isa 7-7 ny cheminot kosa dia nandresy ny TFA anaty azy tamin'isa tokana ihany koa 20 ireo lalao ireo no fitinina aminao anatin'ity fanadihadiana ity. Mbola tsara toerana ny IRC izay mitarika vonjomaika hatrany eo amin'ny filarana ankapobeny. Nivoaka sepitra vao tafavoaka ampandresy nanoloana ny TFM Anakasina ny IRC io tolakandro io teny amin'ny kianjamaki Andotapenaka. Resin'ny IRC tamin'isa tokana 7-20 ny boikely manohatra. Nizara roa miavaka tsara ny 20 minitra ny lalaovana. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia nanjakany TFM ny 70 minitra ny lalaovana izay nitarihan'izy ireo tamin'isa 7-7. Raha vao nanomboka 10 minitra monja ny fidirana faharoa dia mbola nanindry mafy ny TFM ary nahatonga baolina nentin-tanana nanoloana ny Aintso izay nitarika tamin'ny elanelan'isa maro 7-20. Nanomboka teo dia nanova mpilalao ny IRC ary nanafaingana ny lalao. Niezaka ihany koa ny lalao tao anaty avant sy tany amin'ny 3 quart. Naombo ny tetika ko dia nisesisesy tamin'izay ny baolina maty nentin-tanana ary tsy nijanona izany raha tsy voasongon'izy ireo ny isa ny TFM 7-7 isa farany nisarahan'ny Ritoto ka nivoahan'ny IRC mpandresy. Omaly tolakandro dia nivoaka sepitra ihany koa ny cheminot Madarail vao tafavoaka nanoloana ny ekipa ny TFA anaty azo. Tamin'ny elanelan'isa tokana ihany koa no nivoahan'ny Besetroka mpandresy 20-7. Tsy dia nahitana endri-dalao firy teto ny cheminot tamin'ity fihaonana ity. Mpilalao roa mihitsy aza no nahazo karatra mena ka voatery ny lalao 13 sisa ny cheminot. Afaka nanohatra tsara ny cheminot kosa ny TFA anaty azy tamin'ity fihaonana ity izay nampiseho endri-dalao mahafinaritra ny mpijery. Toy izao ary ireo vokatra hafa nandritra izay andro fahaefatra amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny ligina Analamanga izay. Ny TAM nanamotsana ny JCA tamin'ny isa 17-9. Ny USA Anakady Fotsy nandresy an'ny Cupa 2-20-7. Ny GSTA Anambondrona nandresy ny Savoniry Tropical tamin'isa 13-12. Ny FTM Manjakaray nandresy ny Stade Olympique de Lemirna 7-4. Ny COSFA nandresy ny 3FB tamin'isa 7-2. IRC napindrika ny TFA Anakasina 7-7.